Hatrizay mifarina loatra dia voalaza fa sombotry Madagasikara. Miankina amin'ny fario avokoa ny fivelomam-ponina rehetra manodidinao, na ny mpanjony izany, na ny mpamboly, na ny mpandrary. Eny, manan-karena tokoa io faritra io. Fa mihavery sy mihasimba nefa izany harena izany noho ny tsy fitandremana tao aminy. Ny LRELA, ny MWC ary ny DUREL dia miara-mientana amin'ny fitsinjovan'io faritra io sy ny zavaboary izay mampiavaka azy. Bandro zany aminahy dia tena rena voajanahary natokana ho an'ity faritra loatra ity, ary tena tsy satria ilay izy tsy fahita minerina izao tontolo izao raha tsy tia amin'ity faritra loatra ity, dia tena zava-manan'aina sarobidy ary tena tsy tokony atao tsinotsinona zany fa tena zava-dehibe. Ary izay mihitsy moa zany tena antom-pisian'ity Madagascar de la conservation ity amin'ny fiarovana ny bandro. Arianana tsianaka ka tsy maintsy kolokoloina tsara, tsisy manana niny bandro ny manera ny faritra izao tontolo izao raha tsy ety antsianaka. Zay zany aloha dia efa zavatra sarobidy satria zavatra tsy ananany maro. Faharoa manarakaraka an'izany le mpizahatany koa zany liana mba te hitan'ilay bandro. Marina fa na ny rano ary ny rano hoentintsika misana fambolena rehefa tsy voahary zany farina loatra zany dia anao sarotra tokoa ny fibaikona zany rano zany hoe ny fahafana mampidi-drano any an-tanimbary satria rehefa tsy eo ilay farina loatra dia ho lasa ho sarotra amintsika na ny fanariana indrindrandrindra rehefa tonga ny fotoam-pahavaratra. Rehefa miakatra ny fasika eo anatin'ny farina loatra dia na ny tondra-drano faran'izay kely ary dia mety hanenika ny tanimbaritsika ka ho safotry ny rano ireo velaran-tany maro izay tena mamokatra tokoa. Maka zozoro zany dia tsy akora mpian-tanety ny alainay fa any anaty rano, any anaty ranona loatra zany, amin'ireny sisiny rano ireny. Ny zetra ny ilaina ho an'ny fanatotorizan'ny hazan-drano ary raha vao tsisy izay zetra izay zany dia miaina zany ny zanatr'omby izay tokony ho vokatrao. Tandindomindoza ny farina loatra noho izay fitarany fambolena mankany anatin'ny farihy izay. Ary efa mandroso be mihitsy izy io amin'izao ary mahasaringotra sokajin'olona maromaro na vahoaka madinika io, misy mpandrarà, misy ihany koa olom-panjakana sy isan-karazany, tompony andraikitra misy olom-boafidy mihitsy ary anisany voalaza fa makany amin'izany fanotarana tanimbary anaty zetra zany. Inona moa ny fanimban'ilay vahoaka n'ilay zetra? Voalohany indrindra dia ny mandoro zetra, ny faharoa dia ny mihaza ao anaty zetra, mihaza vorona izy, mihaza bandro izy, manao
ninina zavatra fanimbana dia pidinao daholo. Raha tsika mahita fa anisan'ny tsindry faran'izay goavana ihany koa amin'ny fahasimban'ny farina loatra dia ny fahatongavan'ireo atsanga miditra ao anatin'io farihy io satria raha mijery manodidina ny farina loatra tsika dia raha mahita fa potika sy ringana daholo ireo ala teny amin'ny tanety ary rehefa miala ireo ala ireo dia io nofo tany sisa tavela io zany mora koan'ny rika dia iny atsanga na rika iny zany mitondra n'ireo karazana fasika na bedana ozany aty amin'ny faritra loatra midina mako anatin'ny farihy ary manototra tsikelikely ny farina loatra ka raha ohatra zany potehana io zetra io dia mazava ho azy vao maika miazakazaka mihamafy mihabetsaka ny fidinan'ireo fasika sy bedana avy any amin'ny tanety miditra ao anatin'ny farina loatra. Dia ny vokatra zao sy ny vokatra taloha tegna tsy mitovy satria raha mamaritra fehivavy tokana ohatr' zao zay fatorana amin'ilay fomba sianaka zany dia hita tonga dia hoe miroa amin'igny zany vilesiny dia mahazaraiky n'ilay vata kely efa marambara ary izy amizao kosany karoa raiky zany dia mahazo telo vata dia le tamin'ilay taloha zany tsaratsara kokoa le vokatra noho le amizao. Zavatra tsapatsika amin'izao fotoana izao aloha dia ny fiainan'ilay vokatra raha resaka hazan-drano zany. Eo ihany koa na izany na tsy izany hita taratra na raha ohatra tsika mandeha zany ny fampiteny zetra io. Zarotana aminazy ohatra zao raha hoe ratsy ny andro sarotra be satria mandrivotry ny andro tsy mandeha le loaka dia ohatra sady sahirana koa zany zay amin'le izy le rivotra zany mafy tsy totra an'le lakana le koan'le rivotra dia efa sarotra be aminay zany le anananazy satria ady laoka tsy mandeha amin'io ny andro mandrivotra mangatsiaka dia efa mijanona. Ny olana eto aminay zany resaka fanjonoana dia hita fa mety misy ny trondro. Io moa zany betsaka le olona manao an'le fangalana an'le trondro madinika raha fahafantarany azy dia tsy ny fampiany rano koa etsy an-daniny. Rano zany zao mahasaratra ny resaka vonona ety dia mijaly dia loharanonay koa zany kelikely tsy ampy ainanay tsy mahenika an'le tany le rano. Ny olana dia ny olana aminazy dia ny isatra mihitsy ny olana amizao maty ny zozoronay teto dia lasa mandranto zay zao. Ny zavatsarotra iainanay zao atrenay amizao dia ny zoro sarotra laina, ny vidiny mora, avy eo ny loko lafo be kely ny zany vidina efajato ty zany any Antananarivo zany misy ny loko dia kely be ny efajato. Lokona efajato zany tsy mahavita valizy iray any. Le fahasahiranana amin'ilay fanaovana zozoro aloha dia tegna asa tegna mandreraka tegna faran'izay mandreraka fa zany hoe zany zay aty zany raha ohatra hoe tsisy asa atao tsisy azahoana vola zany dia tsy maintsy lasa fogna maka an'ilay zozorona dia mandreraka satria mbola dedena mbola aigny ampovoany be izy amizao ny ilaina satria ny misisiny efa tsisy dia mbola tataovina ohatra hoe misy 20 metatra eo ihany 30 metatra eo zay tonga amin'ny lakana dia rehefa tonga eo an-tsirahana izay avy koa taterina miakatra dia tonga avy agny ianao mbola mitrongy anazy koa dia vao tonga igny dia mbola tapy maigna dia maigna igny dia zay vao toroina zay vao asetra loko dia andrasana maigna koa igny satria lena ilay izy asetra loko
dia izay vondrenao koa mbola fisana verigna toriana indray mandeha koa i rehefa voasetra aloha dia izy fa voatoriana izay vao afaka mandrary dia mandreraka be mihitsy zany fa zany hoe mbola tsy hita le ialana aminanjy dia tsy maintsy mbola tafiditra amin'ny fogna izay. Kasika ny tany bôka tia moka lovoasontsika malagasy izy ty. Indrindra fa tia mihitsy zany amin'ny lomany ny vady aman-janakay sy taranakay mihitsy. Mizatra dia tegna midika hoe fahasoavana ho annay fameloman-tegna tegna fahasoavana ho annay aty amorogny zatra mihitsy hoe indrindra ka fa izay avy marina zany dia efa mivelona mizatra dia efa fahasoavana ho annay zany fa inkignany fameloman-tegna anay mihitsy. Fampidiram-bola ho anany tsena satria mitondra rary any tsena dia amidy azahoam-bola. Fa raha tsy misy zany le tsena dia tsy hita izay hamarotana anazy. Tegna misy ny alany tegna nanoorana zany tsy tapaka mihitsy vokatry ny avy amin'ny ety ala. Ny ety alany tegna iny tegna magnome zavatra mahasoanay akato. Tsisy an'izany hoe na magnorana ny andro na tsy magnorana mandro lava mila mamboly fogna. Ohatra ny hitan-tsalo dia misigna mahasarobidy anay dia ny fambolena aloha. Ohatra ny taranaka. Ny atao hoe sarobidy moka dia hoe indrindra fa zany tontolo iainana zany ma dia satria izy io hoe kajiana izy io iainany na ny biby na ny olombelona na ny zava-mananaina zany dia mivelona ao daholo ary indrindra fa hoe olo vainy taranaka fara-mandimby izay moka le araky ny hoe ka raha ny tokony izy dia tokony hajaina sy kolokoloina ihany izy satria hoe tsy antegna tsy fitiavan-tegna zany ohatra hoe le androany eny zany no jerena fa le taranaka fara-mandimby aery aoriana zany ka zay mahasarobidy an'le hoe firovana le tontolo iainana. Ny zavatra sarobidy indrindra amiko dia ny tontolo iainana sy ny fiarovana ny zetra ary ny bandro. Za zany ny tena sarobidy ny fiainako dia zao hoe tia fanankalozakevitra ny tenako. Ny olona tsy afaka mifanankalevitra man'olona indrindra fa mitenako dia tena adikako ohatrany hoe fahavaloko mihitsy le izy. Zay zany ny tsara satria tsy misy zavatra vita afa-tsy resaka fanankalozana. Na ny zanaka tsy ray aman-dreny, na ny mpivady, na ny mpivahiny, na ny iny. Raha fa milamina ny saiko hoe milamina daholo na dia asa ataoko ary miramirana sy na dia vola hiditra aminary ka raha tovenina ihany. Raha fa tsy milamina ny saina dia farak'izany koa le izy. Mambolomboly mba afaka ivoloman-tiana famoloman-tiana zany nefa raha tsy afaka mamely tiana anao dia fa compte-ny efa maty foana fa tsy izy amoany anomenanao io. Ka raha tsy mamokatra anao dia fa tsisy fa compte-ny le efa maty. Raha tsisy koa ny vola ny tegna sarobidy aloha aty aminay aty izao miankina amin'ny fameloman-tegna dia ny vola. Nanomboka tamin'ny taona 2014 na marimarina kokoa tamin'ny fa 20 ny volana avril 2014 dia napetraka ny fanjakana malagasy ho tafiditra ao anatin'ny faritra rovana ny farina loatra. Ny faritra rovana nametrahana ny farina loatra dia ao anatin'ilay kategoria 5 zany hoe faritra rovana kanefa koa mitsinjo ny velotena ny fiveloman'ny mponina manodidina ny farihy. Zany hoe tsy napetraka zany le faritra rovana hoentina hamonoana na vomaika koa hampantrana le mponina manodidina fa napetraka mihitsy le izy mba ho arovana ny le faritra aloha voalohany indrindra hitsinjovana ny hoavin'le mponina nefa kosa jerevana akaiky ny fiveloman'izy ireo. Dia tokony hajaina ny faritra rovana vaovao zany satria io no hoe amerina le mandona sy indrindra ho hitazomana ny maloatra ny alaotra. Ny anjarantsika tantsady tsotra tsy anaty ny rano loatra no misy ny vary fa aty amin'ny lemaka zay sahaza tokony ambolentsika. Arovantsika ny zetra ary andaontsika mba tsy ho anaty zetra mamboly satria marina fa mety misy vokatra any fa ny vokatra azontsika androany dia lasa anakizy farany ireo taranantsika any arina ka aleo mitsinjo lavitra tsika
hiaro an'izany zehitra zany a mba ahatonga ny fambolena koa iroborobo fatratra sy anaraka ny vina zay apetraky ny fitondram-panjakana dia ny fampitomboana hatrany ny vokatra avy amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Zay ngamba dia manainga antsika rehetra tantsaha andeha fanolo-tanana antsika arovantsika fa fanagnantsika io ary noho io zehitra io mahatonga antsika mbola mamboly hatramin'izao. Sy ny fanaintanana ataoko dia zao hoe tokony iay mitititro ilailana tia tsika hianaka satria tsika hianaka dia melatsaka katerena melatsaka katerena tsika. Ny fanentanana zany a avy aty aminay foibe paritra misahana ny tontolo iainana ny Ivoire ary ny ala eto loatra mangoro dia miantefa voalohany indrindra amin'ireo mpitondra rehetrarehetra na any foibe zany a na ety anivon'ny faritra na amin'ny préfecture na eo amin'ny région io ihany koa ireo olom-boafidy maro isan-karazany miainga hatrany amin'ny loolona zany a solombavam-bahoaka ny ben'ny tanàna. Eo ihany koa ireo vahoaka zay miaina sy manodidina ary mampiasa an'izany farina loatra zany. Eo ihany koa ireo service mpanjakana maro isan-karazany izay mifanome tanana sy ngianiko manokana amin'izany ny eo amin'ny fambolena, ny fiompiana, ny jono ny eo amin'ny service ny rano izay miara-miasa akaiky aminay amin'izany fitantanana farina loatra zany dia hoe andeo hifanome tanana hijery ho avy amin'izay mba holovan'ny tanàna ka fara-manindry zany farina loatra zany sady hijery ny atao hoe ny filantsika ankehitriny tsika nefa ihany koa tsy maintsy manaja zany hoe ho avy ny tanàna ka fara-mandimby zany mba ampirindra ny fiainana sy ny tontolo iainana, fiainan'ny olombelona sy ny tontolo iainana amin'ny ankapobeny.